Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra tontosainy misiona kristianina protestanta eto Madagasikara, MKPM. Ny mpitarika sy ny mpitoroteny dia ny mpanompon'ny tompo Razafy Manatsoa Fleurette mpitandrina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amen. Ry hava malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hideran'Andriamanitra isika amin'ny Salamo 7:1, ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 9. Salamo 7:1, ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 9. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsidina ny andavaka, izay manarona famondram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Ny fahatanranao modindray toy ny any volomahery. Jehova manao famarinana sy fitsarana amin'izay rehetra paoriana. Amen. Toizantsika amin'ny hira FFPM 420 ny fideranan'Andriamanitra. Hira FFPM 420. Jesosy reriami filazam tsara soa, nentinireo mpanompo torina amina, maizina avokoa izao rehetra izao, nefaeny mazava naposaka amina. Jesosy reriami no ivavahana, nyanarany rery no fanavotana, ny olona rehetra no anoalika, ety antanika hatrany andanitra. Jesosy tsy miova umalisiani, ari mandraky izay fa tsy mba mamitaka, mifuna hoantsika eo ankavanandra. Jesosy reriani reno isaurana. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, indreto zahay mideranao fa ianao ny rainay sy namorona anay, ary Andriamanitra tsy toa. Mideranao izahay fa zanakao, ary olona sy ondry fianjinao. Mideranao izahay fa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby ianao, ary mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Mankalaza anao zahay Andriamanitra, fa mamindra fo sy miantry ianao ary maharo-po. Mankalaza ny anaranao zahay, fa ny anaranao dia anarana mahagaga.
Ateo zao fanompoam-pivavahana izao, ary sokafo ny masonay anio ahita zava-mahagaga ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira fifoazana 713. Hira fifoazana 713. Ry fiangonana malala, henoy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7 ny 9:20. Jaona 7 ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Ny zanak'olombelona dia mpanota ary mpandovaota. Voahelika ho an'ny fahaverezana mandrakizay ny zanak'olombelona. Jesosy anefa noho ny solo voina ny fahotantsika, ka nanolotra ny ainy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, mba hananantsika famelan-keloka sy fiainana. Andeha ary hisaotra an'Andriamanitra isika, hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, noho ny amin'ny Jesosy izay ny solo voinanay. Isaoranay ianao
fa noho ny amin'ny rany Jesosy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana dia voavela ny elokay ary nisokatra ho anay ny vavahadiny lanitra hanananay ny fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fitiavanao lehibe, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lahady 9 ny volana Aogositra taona 2024. Miarahaba ny mpivavaka rehetra ao amin'ny fiangonana MKPM sy ny Toby Akrima sy ny fiangonana miray ao amin'ny fiombonana ny fiangonana protestanta Mahaleotena Fifibroma ary ny mpino kristiana rehetra izay manaraka izao Fanompoam-pivavahana izao. Fotoam-pifoazana ny ao amin'ny fiangonana MKPM manio ary dia manasanao izay mangetaeta asa sy fampiherezana hiaraka iombona aminay. Ho tanteraka aminareo rehetra ny fifalian'i Kristy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanambarana ny afatry ny Tompo isika ry havana. Melohan'izay dia ataontsika ny hira fifoazana 920, ny 1 sy ny 7 ary ny 7. Hira fifoazana 920, ny 1 sy ny 7 ary ny 7. Ivavaka isika. Andriamanitro mahalala ny aminay rehetra ianao. Misaotra ny amin'ny teninao izay mitondra fiainana sy fampiherezana ho anay. Miasa ato anatinay mba hanana ilay fifatoana ary sokafo ny sainay ahatakara izay tianao ambara aminay. Aoka tsy hisy asan'ny devoly na asan'ny nofo tsy mitera-bokatsoa hanana fahefana ao anatin'izao fanambarana ny teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny soratra masina izay anjarantsika anio dia voasoratra ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Lioka 5:12, ny 1:12 ka hatramin'ny 1:14. Lioka 5:12, ny 1:12 ka hatramin'ny 1:14. Amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary hoy Jesosy: nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'indrainy: raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangolon'ilay zandry ny fananany rehetra, ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompony tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahy ny tany an-tsahany hiandry kisoa. Ary satry ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary raha noty ny sainy dia hoy izy: indrisy, maro ny olona karamany raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty misary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko, ka hanao aminy hoe: raiko, efa nagnota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao ako. Dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary honena azy izy ka niazakazaka, dia naminina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilainy hoe: alao aingana ny akanjo tsara indrindra, ka ampy akanjoy azy, ary asiho peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ny zanakombona fahika vonoy, ary aoka isika inana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy. Amen. Ray masino, manamasina nay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny olona rehetra dia samy mikatsaka ny fiaidanana sy ny fahasambarana, ary samy manana izay lalana iveriny azahoany an'izany. Lehilahy iray izay nipetraka tao amin'ny ray aman-dreniny no tsy nahita fahafaham-po teo amin'ny fiainany. Nihevitra izy fa ny fahasambarany dia ny mahazo ny anjara lovany rehetra, ka miala ao an-tranon'ny ray aman-dreniny ary manao ny fiainany irery. Dia nitaky ny anjara lovany izy ry havana, dia lasa ary nandeha tany an-tany lavitra, ka nandany ny fananany rehetra tamin'ny fivelomany ratsy. Tonga amin'ny fitenin'ny tanora hoe: manao fiainana. Ny sedra ny tsy nampizina nefa ity lehilahy ity, nolaliny avokoa ny fananany rehetra, ary nisy mosary mafy dia mafy tany amin'ny toerana nisy azy. Tsy nanan-koanina intsony izy izany dia voatery nanao asa izay hita ahafahany mivelona. Lasa mpiandry kisoa izy, ary ny voankazo fihinany kisoa no nataony sakafo. Eto amin'izao fanoharana ataon'i Jesosy izao ry havana, dia azo tsapahi-tanana ny fahadisoan-kevitra nisy teo amin'ity lehilahy ity. Nihevitra izy fa ny fahasambarana dia ny fananana fahaleovantena. Nihevitra izy fa ny fiaidanana dia ny fananana lova sy harena. Nihevitra izy fa ny fifaliana dia ny fanalavirana ny ray aman-dreny izay niteraka azy. Izany fahadisoan-kevitra izany dia nanimba ny fiainany ray manontolo. Tsy nisy zavatra nahory azy fo nisy tao amin'ny ray aman-dreniny. Rehefa niala tao anefa izy dia lasa nahantra sy nikorosofahana. Ary tany izy vao nahatsapa, fa ny toerana mendrika ho azy dia tao amin'ny ray aman-dreniny ihany. Izao fanoharana ataon'i Jesosy izao ry havana dia maneho ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Ny olona dia diso hevitra, ka mitady ny fahasambarana amin'ny alalan'ny zava-misy eto amin'izao fiainana izao.
misaraka amin'Andriamanitra ny olona, te hitondra ny tena ny olona, te hanapaka ny tena ny olona, tsy mila n'Andriamanitra ny olona. Misy mihitsy aza ny olona no tsy mino fisain'Andriamanitra dia mandeha araky ny fisainany sy ny filany fotsiny. Andriamanitra nefa dia milahatra fa tsy ahita fahombiazana ny olona raha tsy miaraka aminy. Hoy ny Jaona 5:10 ny 5 tapany farany. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fahombiazan'ny olona dia miankina amin'ny fanekeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fisainan'ny olona dia misy fetrany ihany. Fa Andriamanitra izay namorona ny olona no manana ny fahalalana hitondra ny olona ho amin'ny tena fahombiazana marina. Nandeha tamin'ny fisainan'ity lehilahy ity dia fahavoazana goavana no ny hafarany. Misy ny ataon'ny olona hoe fahombiazana, kanefa fahombiazana izay makany amin'ny fahafatesana ara-panahy. Hoy ny ohabolana 4:12 ny 12. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Izany nahazo ity lehilahy ity izay nandao ny ray aman-dreniny. Ny famaritana ny fiadanana dia heverina mandrakariva hoe amin'ny alalan'ny fanaovana izay tiana tao sy ny fananana vola makarena ary ny fananana fahefana sy voninahitra. Tsy ariavana. Andriamanitra no namorona ny olona ary izy irery ihany mahalala izay mampiadana ny olona. Ny tena fiadanana dia ny fiadanana izay omen'Andriamanitra. Tsy miankina amin'izay heverin'ny olona hoe fiadanana izany, ary tsy miankina koa amin'ny harena izay ananana. Tsy miankina koa amin'ny olana izay mahazo ny olona. Ny fiadanan'Andriamanitra no omen'ny olona araka izay voasoratra amin'ny Jaona 4:12 ny 7:20 hoe fiadanana no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny tontolo izao no fanomeko anareo, asa malahelo na matahotra ny fonareo. Ka naorina manana na falina malahelo ny olon'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny foana ny fiadanana. Ny marina ry havana dia ny miaraka amin'Andriamanitra no mahamety sy mahatsara ny zanak'olombelona. Hoy mako ny Salamo 7:70 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 tapany voalohany. Fa indro very izay lavitra anao, haringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao, fa izao dia no akaikin'Andriamanitra no mahatsara aky. Rehefa azo ny fijaliana tany lavitra tany izay nonenan'ity lehilahy ity dia teo voatsapany fa ny miverina any amin'ny ray aman-dreny no mahatsara azy. Nanapa-kevitra ny ody izy tao amin'ny tebiteby sy ny tahotra. Ary tsy nanan-tena intsony ny mbola hipetraka eo amin'ny toerany mahazanaka, fa hiangavo kosa ny rainy mba hataony ho isan'ny mpanompony. Raha vao nanakaiky ny trano ray aman-dreniny anefa izy dia trangan-javatra izay tsy nampizy no niandry azy. Tonga dia ny rainy nahatazana azy avy hatrany. Honena azy ny rainy ka niazakazaka nanatona azy, namiena sy nanoroka azy. Nesoro ny akanjo volikitsay izay nanaovany ka nomena akanjo sy kiraro tsara izy. Nasiana peratra koa ny tanany ary dia nanaovana fety manokana izy handraisana azy ho isan'ny zanaka indray. Ho mpanompo ny nantenain'ity lehilahy ity, kanto tonga ny verina teo amin'ny toerany teo aloha izy. Maro amin'ny zanak'olombelona ry havana no nanalavitra n'Andriamanitra. Hianao izay miaino amin'izao fotoana izao
dia mety honanao tahaka ity zanaka dala ty ianao. Simba sy potika ny fiainanao noho ny fanapahan-kevitra diso izay noraisinao. Tsy mbola tara akory, fa mbola afaka manapa-kevitra niverina amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Miandry ianao Jesosy, izay efa nanolotra ny ainy hanananao fiainana. Miandry ianao Jesosy mba hiverina ho isan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mety ho kristianina ianao teo aloha, kanefa efa niemotra. Aza misalasala ny manatona an' Jesosy amin'izao fotoana izao. Miandry ianao Jesosy, mamela ny helokao izy, raha manaiky ny anetry-tena eo anatrehany ianao. Hoy ny Zaona toko 9, ny 7:30. Zay rehetra omeny raiko ahy no anatonay, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Vonina ny hanovanao ho olom-baovao feno ny fahatraran'Andriamanitra Jesosy. Satria hoy ny Korintiana 2:5, ny 7:17. Koa raha misy olona ao an Kristy, dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ho anao izay miainao anatin'ny fahalovana, manome fiainanao anao Jesosy. Araka izay lazainao amin'ny Jaona toko 10, ny 10 tapany farany hoe, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ho anao izay sy mba nieretina, trotraky ny fahoriana sy ny fijaliana, manasitrana anao Jesosy. Araka ny tenin'Andriamanitra ao Petera 2:2, ny 4:20 tapany farany hoe, ny dia kapoka taminy nahasitranana anareo. Ho anao izay miatrika fahasahiranana sy tsy fisiana, manome fitahiana ao anao Jesosy. Araka izay lazainy ao Mateo toko 9, ny 1:1-30 ka hatramin'ny 1:2-30 hoe, dia aza manay ianareo ka manao hoe, inona no haninay, na inona no sotroinay, na inona no hitafianay, fa izany rehetra izany dia katsahany dendrilisa fantatra, fa fantatry indrainareo izany an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Ho anao izay ilaozan'ny olona sy voahilika, manolotra ny fitiavana ho anao Jesosy. Satria hoy ny Jeremia toko 1:30, ny 9:7, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany nahapaharetako famindrapo anao. Ry hava malala ao amin'ny tompo, aza miandry elintsony ary, fa ny fotoana dia tsy mifametra. Eto an-tany ihany no ahafahana manomana ny fiainana mandrakizay. Aza variana ny filan'ny nofo sy nyrehaka izao fiainana izao ianao, fa jereo ny fiainana ara-panahinao. Izao ny fotoana mety, koa miverena ao ambala ianao, ry zanaka dala. Ianao kristianina izay mandalo fizahan-toetra mahavaivay, atoloran'i Jesosy ny enta mavetsatra ao, fa omeny fitsaharana ianao. Apetraka aminao ny Mateo toko 1:20, ny 9:20 izay mivaky toy izao. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatretana, fa izao ny hanomenareo fitsaharana. Amen. Mbola hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, fa mampahery anay ianao. Tao mihanatona anao ny olombelo rehetra, omeo fanantenana izay kivy sy reraka, ary ampifalio ny ory sy ny malahelo. Tena ho ainy ao anay tokoa ny teninao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataotsika ny hira fifoazana fa 1:100. Hira fifoazana fa 1:100.
ry hava malala ao amin'ny tompo. Araka izay nolazainy tenin'Andriamanitra teo dia andeha isika andiny tena. Isika dia olomeloka satria miaina ao anatin'ny fahalavirana an'Andriamanitra sy ny fampanarahana ny fialan'ny nofo sy ny fahotana tahaka ny zanaka tala. Andeha ary isika hifola sy hibebaka ka hiverina amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Indreto zahay Andriamanitra, mpanota mahantra azy very ka manetry tena eto anatrehanao. Tsy manana asa ny fahamarinana izay hanamarina anay izahay, fa ny rano Kristy no entinay mangataka famelakeloka eto anatrehanao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Ampafantaro anay ny sitraponao, ary omeo fofeny fahavononana ny ankatoanao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso ny famelakeloka izay atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Ataontsika ny hira MKPM 370 ny andininy voalohany. Hira MKPM 370 ny andininy voalohany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana, dia andeha isika hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Raha toa ka nangatsika sy niemotra ianao, dia miverena amin'ny tomponao. Raha tsy mbola nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao, dia tapao ny hevitrao amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Indreto zahay Andriamanitra, manavao ny tenanay ho anao. Ho aiza moa zahay Tompo, fa ianao ny manana ny tenin'ny fiainana. Noho ny amin'i Jesosy dia raiso ireo izay vao izao no nanolo-tena ho anao. Tehirizo ny finoanay, ary miesa ato anatinay mba hiredareda mandrakariva ny fitiavanay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aoka isika hanambara ny fianakam-pinoana izay resantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra izay manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanak'ilay tokana tompontsika izay nitolotoloana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjina, nijala nanapaka Pôntio Pilato, nombona tany hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 3, niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsi-to, avy any eviny ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahana ny asa sy fampiherezana isika ry havana. Ataontsika ny hira MKPM 570 ny andininy voalohany, ny andininy 13,
ny 9 hira FFPM 570, ny 9 ny 9 ny 9 Ivavaka isika. Isoranay ianao Jesosy o, fa omenao zao fotoana izao izahay hanatanterahana ny asa-pifoazana. Isoranay ianao noho ny amin'ny teny fahefana izay nomenao anay. Raha ovakiana ary izany teny izany, dia aoka hanokatra ny fonay sy hanome aina sy fahasalamana ireo izay marary sy hanome hery koa ho an'ireo izay reraka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Henoem-panajana ny teny fahefana izay anorenana izao asa sy fahamperezana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, mandehana any an'izao tontolo izao ianareo, ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay miny sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety miny no elohana. Ary izao famantarana izao ny anaraka izay miny, hamoaka dia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninina azy izany. Hameratana marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka ny toriteny eny tontolo eny, ary ny tompony niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny andraindray ihany no andrako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo, dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Amen. Mbola ivavaka isika. Jesosy o, hatao ny asanao ankehitriny. Jereo marary, sy ireo izay voafatotry ny demoni, sy ireo izay reraka ara-panahy. Aoka ianao ialolanana izao asa izao, ka hanasitrana sy hampahery ny mpino rehetra izay manaraka izao Fanompoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho anao izay marary ary arao amin'ny mpinoana izao vavaka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, no andro hoanina ny Satana sy ny demoniany,
sy ny mpiara-miasa aminy ary ny fananany rehetra hialy amin'ny olona rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Na inona famatorana sy aretina ataonareo dia didina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny asa maizina rehetra, sy anan-kery tsy anam-pahefana, ary tsy manana fahefana ny hiverina intsony. Ny ran'i Jesosy no andrakofana ny tsirairay mba hitondra fanasitranana amin'ny aretina sy fanafana amin'ny famatorana Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra fa niasa tao anatin'ny fandroana ny asany devoly ianao. Ary izay devoly voaroka teo tombo ty aza vela hiverina intsony. Ankehitriny Andriamanitra dia ataony fampihirezana. Hitanao Andriamanitra fa tsy afaka mifaninatrika mivantana izahay, ka metra tanana amin'izay mila fampihirezana fa ny tananao Jesosy dia inonay fa efa mipetraka sahady eo ambonin'ny tanan'ireo olona izay mangetaheta fampihirezana. Amen. Ho anao izay reraka noho ny adi-panahy sy ny fizahan-toetra mavaivay, arao ampinoana izao vavaka izao. Andriamanitra ny lavitra sy Andriamanitra ny akaika, Jehovah Andriamanitsika, ary na aiza iangona androna ny telo amin'ny anarako, dia eo avovoany aho ho ny Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no anaovana izao fampihirezana izao. Ho anao mpanompon'Andriamanitra, ho anao mpandray fanasan'ny Tompo, ho anao kristianina izay vita batisa. Raiso ny fanahy masina, hampahely anao sy hitarika anao marina rehetra. Miorena tsara, ary aza miova, ary tanam-pinoana izao fanomezam-pahasoavana tolotra anao izao. Ho tonga sy tanteraka aminao anay izay irin'ny fonao. Mahireza ny herin'ny fahirezan'i Jesosy. Jesosy hitahiry ny finoanao, dia ho fanasana sy vavolombelona sy ho fahazavana ary ho fitahiana ianao. Tsy hanina fahefana aminao ny devoly sy ny asany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanasitranana koa ny aretinao sy hamahana ny olana rehetra izay mianjady aminao. Hoy ny Tompo aminao, aza manaina inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fonina mba misaorana, no entinareo manambara ny fankatranareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ry havana, mbola nahafahantsika natanteraka ny asa sy fampihirezana. Mialohan'ny tsodrano dia ataontsika ny hira MKPM fa 420 ny andininy voalohany ary ny andininy fahenina ny ao aorianan'ny tsodrano. Hira MKPM 420 ny andininy voalohany ary ao aorianan'ny tsodrano ny andininy fahenina. Milani tsara tuku zai funena namandakiza tani bea sambara naku pawisika ia na ita mifale ubi pawisika ia na ita Raisy ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary Andriamanitry ny fiedanana nie, hamasinareo sambo tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsina amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miravo mifali Fasontsika mila bandera Migera mihira miumi Fiagana na mandrakizay Mifali miumi Famisika miyama indray Mifali Famisika miyama Ivavaka isika. Isoranay ianao Andriamanitro no ny fahasoavana izay nomenao anay. Ny Fanompoam-pivavahana no ifarana Tompo, fa ianao dia aoka hitoetra ato anatinay mandrakariva. Dia todio amin'ny famindramponao ireo olona rehetra izay eo ambavahoana ny fahafatesana, hamangy ny fon'izy ireo ianao, ka hampibebaka azy ireo. Ary rehefa miala eto an-tany izy ireo dia ho atratranao Jesosy ny toerana hisy azy ireo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay io izay anna sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Amen. Anjana suruni fanevare Tanurani Jerusalem Anjana esuni ziro Anazabani lalamaka Anjana suruni fanevare Tanurani Jerusalem Anjana esuni ziro Anazabani lalamaka Panjana, 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 panjana indamaku Anawe, anawe, anawe Anatunani kukusu Panjana, 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 panjana indamaku Anawe Kala sati yare Imanumana sulikasu Ulitunga ilai papapane Dewa izini lalamaka Itimi kala sati yare Imanumana sulikasu Ulitunga ilai papapane Dewa izini lalamaka Panjana, 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 panjana indamaku Anawe, anawe, anawe Anatunani kukusu Panjana, 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 panjana indamaku Anawe, anawe, anawe Anatunani kukusu
Tanteraka sila vurale Seretra kasani ata Itimidya edisa Yare Panyumana sulijasu Tanteraka sila vurale Seretra kasani ata Panjana dinamaku Anawe Anakku naniku pusu Panjana dinamaku Anawe Anakku naniku pusu. Narainao teo Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra no toto sainy misiona kristianina protestante eto Madagasikara MKPM.